vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo nandefandefety sy mba asy amin'ny foravoravo miramirana no idirako ary ampanetreterana no idirako ny tokatranontsika menakavindray androany ampiatrindra momba ny toetra mirehare atiako iletika lalina ao atsainao sy ao anatin'ny fonao fa tsy mbola nisy olona panao politika na mpitondra fanjakana na ambony na ambany ka mirehare ka tsy nienjera amin'ny fiainana tsy misy olona milaza azo matanjaka na tanora na bogosy ka tena manampaizana faratapony ka mirehare ka tsy nienjera amin'ny fiainana fa ny olona pirehare rehetrarehetra dia tsy maintsy mienjera amin'ny fidaraboana fianjerana ary fahalavona ampianatra lalindalina mbola mahakasika an'izay indray ny tenako androany satria faranako androany indray ty toetra anankiray momba ny frère ihany ty dia manaraka mampianatra indray ny toetra manaraka zay tokony ho fatatsika izany ivavaka isika tompo misaotranao hatrany zay satria tena tianay ianao ary mandrahanay andray ny terinao sy ny afatrao zay tompo dia mitenena Jehova fa vonona iainy ny mpanomponao ampafantaranay ny lalana tokony izorana ampafantaranay ny lalana tokony ale ary ampianaro anay zay tsy tokony ataonay ihany koa misaotra Jesosy amen le izy tsara riavana ozy izy ny tenin'ny tompo atao amin'ny oabolana 16-18 zay efa niraisitsika foana ty terin'Andriamanitra ty oabolana 16-18 manao hoe ny fiavana vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanamrehare mialohan'ny fahalavona ny fanamirearea mialohan'ny fahalavona na inona nangezan'ny projet anao na inona nangezan'ny vision anananao zavatra kely sary zavatra anankiray ihany dia fampitaraboka ary anapotika ny vision anao rehetrarehetra dia ny firehareana efa nahita filoham-pirenena anankiray izay andray andro tena ny rehare mihitsy hoe matanjaka manana ny heriny matanjaka ary manana ny heriny fa resy tao anatina fahafahambaraka potika ao anatina fahafahambaraka raha resaka politika tsy te laza zavarabedabeta fa manjary tonga dia fantaritsika hoe ianina zany efa nahita général izay ny rehare fatratra mihitsy tamin'ny tanjaka sy ny herina anana ny général fa resy any potika ihany hitanao amin'ny tele izy ohatrany hoe izy ny tena mafy be rehefa mbola anaty fahefana rehefa entinao amin'ny radio izy entinao amin'ny tele dia ohatrany hoe tena grave izy ary tena tsy misangy izy ary tena hoe fa ny fiafarany resy mandositra potika ao anatina fahafahambaraka daholo migadra ny sasany amin'ireny migadra midoboka potika général ny fiainana tompoko tena misy zavatra kely mila tandremana afaka manao zavatra ngezabe anao tsy maninona tsy ny fahefananananao ny ratsy tsy maninona ianao ninina fahefanao nakitana firy tsy mampaninona ny grady anananao tsy mampaninona ny angezany voninahitra anananao tsy olana ny fahaizana anananao tsy olana ny tanjaka anananao tsy problème zany tsy olana na 4 miliara zany tsy olana fa ny olana kely akiray fotsiny
raha vao tsy hainao ny mifehy micontrôler an'izay atao hoe fréariana izay, de zay fotsiny ihany, zay fotsiny, zay karaktera anankiray zay, izay toetra anankiray zay fotsiny, de efa anapotika ny zavatra rehetrarehetra ary nananao ninina nananao, ninina nananao, ninina volanao de anapotika anao izany rehetrarehetra zany. Misy karazana olona mako reto no anisan'ny zavatra tena teneniko anao tsy azo tenenina mivava, tsy azo tenenina mivava satria ny antony ianao ne tsy tompon'ny apitso ianao ne tsy tompon'ny zavatra hitranga hitranga rapitso aza mirehireny amin'ny tanjakananana androany hoe za mafy be, za mahery be, tsisy mafy ohatrana, aza miteny an'izany eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny fofonany eo mbavoronao Andriamanitra ny manome azy. Eny ambony tomobile eny ianao na eny ambony moto de tsy tompony pneu io ianao, tsy tompony fa vato kely anankiray fotsiny no ambany moto anao anaty toronao de fampiampanidina anao ka anapaka ny lohanao sy atonga anao tena ho vaky ny lohanao. Tsy tompony familiana ianao, tsy fantatrao ny ambadiko ny toronao, tsy tompony zavatra rehetrarehetra mety hitranga ianao. Ndray andro nahita olona tena manambola izy tao Tomasina tao, manambola multimilliardaire ngarany, de manambola izy ary mirereterina hoe mirere amin'ny volany hoe za tsy ahantra intsony mandrakizay, za tsy ahantra intsony mandrakizay. Inona zavatra nitranga? Andeha moka entana fotsiny izy ao amin'ny douane ao amin'ny port Tomasina, tsy haiko moa zany taiza hoaiza tao izy no hoe moka entana sany inona, no nizerana vy anankiray, vy nilatsaka avy any ambony, no nenjera taminy tonga de vita ny tantara. Tsy tompony fiarovana anao ianao, tsy tompony fiarovana, noho izany tsy afaka mirehare mihitsy ianao amin'ny tanjakanananao, tsy afaka mireharena hoe za salama androany ka tsy misy oatra fa za matanjaka, fa ao anatina fotoana fohy fotsiny de ho reraka ianao. Tsy tompony fahasalamana ianao, tsy tompony fahasalamana nananao, tsy tompony fahasalamana. Betsaka ny olona zay efa matanjaka hitatsika mirihari eny ao amin'ny Facebook ao, aseho an'ny olona le izy mbola matanjaka tsara, salama tsara, mijidijidina tsara iny, aseho an'ny olona aveo le izy efa misy sérum dia ny sakafo ampidirina ny natiorina amin'ny alalan'ny tuyau misondy sinsisa, tsy tompony ianao. Nahita lehilahy anankiray andray andro mpampianatra resaka fanatanjahantena izy ary malaza, bokibokinozatra tsara, ao tsara ny vatany, fa zavatra kely indray andro fotsiny accident indray mandeha fotsiny de tonga de sur le coup, sady tsy niteny hoe mirehare izy fa nitiako tenenina aminao fotsiny hoe tena tsy tompony tena tsikitsiky, tsy tompony vata tsikitsiky, ary zany no ilainao raha pino ianao, raha tena pino ianao nresako anty maiza mame voninahitra n'Andriamanitra isa maraina, maiza mame voninahitra n'Andriamanitra tompo matombola mijoro de noho ianao, matombola matanjaka de noho ianao, matombola salama de mbola ianao, ome voninahitra Andriamanitra fa aza mirehare matanjaka. Nisy lehilahy anankiray zay tadidiko netiny fianakaviana teo amiko, grave zany raha niampirafy, grave zany raha niampirafy, karazana vehivavy io ary tsy andalovana, manao izy zany tety amin'ny Madagasikara mihitsy mitondra fiara, tety amin'ny Madagasikara mitondra fiara ary de tena miprofita manararoatra mihitsy hoe lehilahy tena de zao hoe tsy andalovana, fa zay vehivavy vita hidirana daholy, ary mirehare mihitsy hoe karazam-behivavy tsy voisa tsony niaraka taminy de mirehare mihitsy fa tena mahavita. Ndray andro tonga teo amiko nasiny ny vehivavy, nalemy ny tapany ambany iny nanomboka atao amin'ny andilana, teto amin'ny andilana ina moa zany moja andilana atao amin'ny andilana valahana teo ny nanomboka nalemy, tsy tafahetsika
tsy voabaiko tsony ny ole faladisy ole ratsatongotsy tsy voabaiko tsy voabaiko ny lohalika de nentin'ny fianakaviana teo amiko mitsotra mihitsy le rahalahy ny tena nanota pastera ozy izy mitsangajanga zay indray mba nafinaritra anah aloha tonga de nitsotra le rahalahy hoe nitsangajanga pastera fantatro ny adalana nataoko avy miaraka tamin'ny vehivavy aho izy nitratra ny eo aretiny io vao vita mihitsy ny fiarako tamin'ny vehivavy io izy de natsiaro zavatra hafahafa mihitsy tany amin'ny lamosiko zany misy fotoantsika mireharefa afaka mandripaka vehivavy satria bogosy tsara tare mireharefa tena mbola matanjaka ary mahavita an'izay tokony vitaina fa zavatra kely anankiray fotsiny de fa napalemy am'izany rahalahy zany de fa tsisy tsy ninona azo atao tsony nalemy daholo de nentina ny délivrena teo amiko tao za moa tena ny teny amin'ny fianakaviana hoe tsisy raha tena asana fampisaviana sy devoly eo de tsisy mahafaka an'io raha tsy hery maizina tsy haiko tao indroa le rahalahy ny vavahako de ohatrany tsy hitako tsony izy taorinan'izay tsy haiko nasitrana nana ahoana fa indroa nametra tanana azy rahalahy sy anabavy ny firehareana no mialohan'ny fahalavona zany hoe ny alalana ny olona anankiray fa tsy maintsy hopotika izy tsy maintsy ho rava izy na bogosy ohatrany ahoana izy na tsara tary ohatrany ahoana izy de zavatra anankiray ihany no anapotika azy de ny firehareana nahitakizy vavy imbedabe nahitakizy vavy ohatrany ty tsara tare ary rehefa tsara tare moa zany de io le tsara tare io no entina tena hoe anaovana ny tisy ny adalana rehetrarehetra io ary efa nananatra pino moa zany resako eto akizy ao am-piangonana fantaro tsara hoe tsara tare kely ndray mipetra tsara vava tsara azy indray pasy indray dada zany ndray tsy tratran'izany indray ihany de fa isaky nitako de mananatra tandremo mifiainana ohatr'zao de manoro-hevitra za ndray aloha tsy tratran'izany ahy zao fa eo zany le hoe fietsy zay le tiana resahary fietsy maranitra za sady tsara tareny maranitra amin'ny fietsy za ndray tsy tratran'izany fa niteraka voalohany tonga de niteraka tsy nanambady niteraka fandroa niteraka tsy nanambady potika ny tsara tare banga tonga ny fa bangaridana lasa nialany nify banga jerena iny fa miareraka manomboka fieny panda mamelona ny reto zaza anankiroa rava le atsara tare kely taloha rava nanomboka banga de fieny panda ny tare de la vo eo amin'ny 27 ans eo ohatrany le efa 5 taona reny de ozy za mandinika hoe aiza le atsara tare taloha tsy azo ireriany io tovavy tsy azo ireriany izy hoe za manjandrindra de za mazaka lehilahy betsaka de za tena mazaka lehilahy za ndray tsy tambazana lehilahy zany afa rehefa miala ndray de mifolo mitady toerana mipetra tsara tsy fiteny zany hoe miala ndray de mifolo mitady toerana zany tsy fiteny zany amin'ny fiainana miantso fahalavona sy fampitehana zany ry tanora malala miantso fanahana fahalavona sy fampitehana zany miantso fahalavona sy fampitehana mila mitandrina amin'ny fiainana zany mahatonga ny baiboly hoe ninona zavatra nananao de eto miondrika eo anatren'Andriamanitra manana tsara tarenao de andana eto miondrika eo anatren'Andriamanitra manana diplôma ianao aza entina ireriana ny diplôma fa eto miondrika hoe tompo ny diplômako etoko anomponanao etoko anestena eo anatrenao manana tsaiko tomobile firy ianao aza mirehare zatiny hoe zay ty manana tomobile firy de entina irearana etsy fa attention misy fetrany io misy fetrany io efa nahita olona tam'izany mbola kelikely mbola tanora vola tonga de amiko tapo vola io de pasohana amin'ny fery vola io mipasoka vola tena misakosy tena hoe mirehare fa tateoriny zany ny olona zany lazaiko anao fa mangataka 2 arivo raha fijery tany ambolohany tena hoe ay zany vola amiko tapo tam'izany mbola kelikely mbola tsisy vola 2 alina tam'izany
ny ray alina raha tam'izany mbola tsisy fa de 10,000 ny billet farany ambony 10,000 ny billet farany ambony tam'izany de tena hoe voly manakarena le olona mipasoka manontany ny ory ozy izy ny mamanay zay manontany ny ory ary tena mibotsombotsina mihitsy tao andravoangy tao hitako zany tompon'ny arena zany tompon'ny arena miaraka amin'ny tomobile firy fa tatio arina hitako mividy menaka tsatsaky ny fefany menaka tsatsaky ny fefany de nahita azy any ray andro de oza hoe ataovy 2 litre wa raha aman-dreny ny menaka avidinao 2 litre de ty mba misy vola kely de memeko izy satria tam'izany izy nanambola de mba manohana na ihany fa tam'izany kio izy le miteny vidiko amin'ny kilao ny teny ny enany lahy azoko vonono lahy de vidiko amin'ny kilao tsy fiteny zany le vidiko amin'ny kilao ohatriny nan kilao any lahy raha maty eo lahy vidiko amin'ny kilao fa ngaya za verany lava any amin'ny tribunal ty vitako ny vidy any lahy za le teny polisy rehetra ny zandary maiko ny avocat tsy fiteny zany aza mba miteniteny an'izany ninona miliary eo pelatadrinao aza mba miteny an'izany hoe vidiko amin'ny kilao zany fa tateo arino io rangah io tsy mividy ena amin'ny kilao tsony fa ena tsatsaky ny fefany misy limite misy fetry ny frais ary Andriamanitra mihitsy ny mametra anao zany nge ny tantaran'ny Nebokadnezara mpanjaka rehefa nisy fotoana Nebokadnezara rehefa mijery ny tantarantsika de izy anisan'ny lehilahy mirehare Nebokadnezara satria de nisy fotoana izy niakatra teo amin'ny lapa de rehefa niakatra teo amin'ny lapa izy dia ny rehare mihitsy rehefa mamaky tsika teo amin'ny Daniel toko 4 ozy izy hoe Daniel toko 7 moa zany de toko 4 rehefa mijery an'io tantara io ianao de nisy fotoana izy niakatra tao amina terasy de nanomboka nyrehare mihitsy emndre ozy izy zany ny alehibean'ny voninahitro eto amin'ny inona izy ty Daniel toko 7 andininy 7 vakioko akory ny alehibean'ny famantarany ary akory ny herin'ny fagagany ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahany atratran'ny azafady asa mitoko 5 angamby izy io fa aloha fa jereko tsikelikely eo rehefa avy eo de nisy fotoana ngarainy tena ny rehare fatra eo to amin'ny toko 5 andininy voalohany hoe izao Nebokadnezara niadana tao an-tranoko ary faly finaritra tao andapako nanofo zavatra natahotra aho ka nieritreritra teo am-pandriako ary ny fahitany lohako de naraiky tahotra ka de nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olon-kendrin'ny Babilôna rehetra ilazamiko ny hevitry ny nofy sy ny toyany eo amin'ny ambany eo de rehefa tena nyrehare Nebokadnezara mpanjaka ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy nataon'Andriamanitra lasa dala ary tsy vitany hoe lasa dala fa nentina tany anaty ala ary rehefa nentina tany anaty ala de nivery saina tany de naniry ny ohana ohatran'ireny ohana voromahery reny de naniry ny volony de reny olona lasa dala nandosy reny eto amin'ny Daniel toko 4 andininy fa 7 vakiako de ino tsara ary ny mpanjaka ny teny ka nana hoe tsy ity va no Babilôna lehibe izay nataoko ho lampa-fanjakana tamin'ny abean'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalembiazako jerevy tsara ny teny nalokony Nebokadnezara ary ny mpanjaka ny teny ka nana hoe tsy ity va ny Babilôna lehibe izay nataoko ozy izy ho lampa-fanjakana tamin'ny abean'ny heriko nyrehare mihitsy izy hoe tsisy idiran'Andriamanitra amin'izany fa ny abean'ny heriko ny nanamboatra nyity Babilôna sy ity lapa be ity de mbola nytoiziny ihany mba ho voninahitry ny fahalebiazako
nitsindriny tsara mba ho voninahitry ny fahalebiazako mba ho hitan'ny olona fa za grand za tena zao de inona nytoyany 9 raha mbola niteny raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny de nisy feony latsaka avy tany an-danitra nanao hoe Nebukadnezara mpanjaka ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao fa horoana hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidiny fonenanao ampinanana hatra toy ny omby ianao ary ny fietrandro 7 no lanina aminao ambara pahafantatrao fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome azy ho an'izay tiany tamin'izay indrindra no natanteran'izany teny zany tamin'ny Nebukadnezara ka noroana ny ala tamin'ny olona izy ka nihinana hatra toy ny omby ary ny tenany de kotsa ny andony lanitra ambara-paniry ny volony toy ny an'ny voromahery ary ny ohany toy ny an'ny vorona tena hoe le mpanjaka tsy mpanjaka Nebukadnezara tsy mpanjaka tsotra fa amperora zany a mpanjaka ny anaran'izany roi de roi ary nanana fanjakana 720 izy teto ambonin'ny tany tena hoe nanana ny voninany ary ny rehare mihitsy izy hoe tsisy oatra matanjaka tsy azonizaniza taony ininona mahery de izy niakatra tao tapon'ny tranony tao izy de tena nyrerendreo izy zany zavatra nataon'ny tanako nataoko tamin'ny heriko tamin'ny alehibean'ny heriko mba ho taratry ny voninahitro fa lehibiazany voninahitro izy ny teny an'iny tonga de nanomboka lasa nitrifana nakany anaty ala nefa mpanjaka be iny tsy azony garde corps nitazonina nitrifana nakany anaty ala lenan'ny orana tany de lasa ohatran'ireny naniry ihany na ny volony naniry iny nisy ty ohatran'ny an'ny voromahery de ny ohany lasa ohatran'ny an'ny vorona lasa adala ny fampitedaviny de ninona vily lasa ahatra ny hoaniny eo anantsen'Andriamanitra tompoko tsy afaka mirehare zany ianao tsy afaka mirehare vita ny tantaran'ny Nebukadnezara tamin'ny alalan'ny Daniel Sadraka sy Mesaka Abednego na amin'ny ran'Andriamanitra foana azy ka io misy fetra ninona toerana misy tompoko aza irehareana fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra nanatsika za de mitandrina amin'izany amin'ny fiainako ary anisan'ny fampianarana omeko atsika inona ny mahatonga amin'ny pasteur tiana mba maharitraritra kely mahatonga amin'ny pasteur tiana mba mahita mba misy fombiazana kely ohatry nataony taona vitsivitsy mba maharitraritra io moa zany tena mangataka amin'ny tompo mihitsy arovy a tompo mba tsy irehare za mahita mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny pasteur vao mbo misy osolona kely ronjato dimanjato de fa maika mihitsy maika izesta lasa tsy mahay mamovaravarana tomobile lasa tsy mahay mitondra kitapo za tsy miteny hoe tsy ilaina mitondra kitapo za tsy miteny hoe tsy ilaina amin'ny protocole lasa sarotra lasa manahirana na mifandray amin'ny ary lasa tsy mahay mandray tanan'olona satria misy ositra mahery vaky lasa somary na miresaka aza mirehare lasa mirehare any ka na de mitory-teny sy mijory vavolombelona aza lasa hafa mihitsy ny fitazomana micro lasa tsy le fitazomana micro tena mba ara-dalàna fa fitazomana micro misy friariana fandehanana misy friariana ny zavatra ataovy enjera tsy hoe retrinao rahalahy menjera tsy hoe letrinao fa tsy zany ny fanaovana azy ny fanaovana azy de manetry tena tsara ary efa nambarako teto tamin'ny farany hoe fadio ny manindritsindry ny olona fadina ny manindritsindry zany tompoko ny atao anaty baiboly zany tompoko ny tokony fiainany zanak'Andriamanitra fadio ny friariana manimba ny friariana manapotika ny friariana tsy mbola nahita ho atompoko naizana izy na panao politika io na miaramily io na miliardaire io na mpanakarena efa mba za manko mba sady mpandinika fiarahamonina ihany ko na pasteur io na mpivavaka io na tsy mpivavaka zavatra ray loha ihany raha vao amin'ny fotoana amin'izay anao manomboka mirehare indrindrandrindra mirehare eo anatren'Andriamanitra
reny zany tsy fiterinao areny ry havana le hoe mba mahazoazo diplôma kely de lasa ny andafy de lasa tia andafy de mba miverina avy any andafy am'izay de manomboka amin'ny hoe tsisy andriamanitra tsy zany fivavahana zany tsy ilainy zany tsy mila petra tsara za aloha zany de teniko foana zany aza mamono tena am'izany rahalahy rehefa le mba manomboka metimety kely de manambanimbany indrindrandrindra mahita mpivavaka de manambanimbany imbedabe aby mahita an'izany rehefa mba manamanakatao kely na vita tonazy tomobile kely na vita trano kely de idiny am'izay fa mpanompon'andriamanitra ny ambanina manambany pasteur manambany zay hita rehetrarehetra ambanina daholo oe mamosavy teny ianao manao an'ireny manapozina ny fiainanao ianao manao an'ireny ary olona dala ny filazan'ny baiboly ianao olona dala ianao tsy mahatsinjo ny zavatra hitranga rapitso etrinao tsy mahatsinjo ny zavatra hitranga rapitso etrinao omenatra ianao orina kely ao omenatra ianao orina kely ao ireo olona nambanimbaninao sy ny tenenareo dakako ela ndraindray misy fotoana ianao manao an'izany rehefa mahitana olona miperaperaka dakako ela zay lahy nga misy dikany amiko de laha misy rahalahy zay fa indray mandeha zay nahitan'izay rahalahy zay misy setrasetra zany satria misy fianakaviany olona ambony farany ambony de neteratra ny olona fianakaviany io izy io ny reariany tanakavanany io izy mitondra ny kitapony io izy niterina anany io de tena hoe ary tena mampiororo tokoa aloha satria raha io olona ambony io no manao zavatra ohatr'izay fotsiny tonga de miletika ianao zay miady aminy ao fa ny gravy de zao inona zavatra gravy le rahalahy le préare io tsy naninona fa le olona ny reare ihany le fianakaviany reare ihany olona ambony ny reare ihany io maty tapaka lalandra ny maraina tapaka lalandra ny ariva maty niezaka nanao zay farahery ny dokotera fa tsy natratra maty le ny reare ihany mihitsy maty io tena zany aloha zavatra mba hitako tompoko de mamelesona atsika tianao Jesosy ry havana ajanony ny frère ihany mampidodoza ny frère ihany manimba fiainana ny frère ihany aloha manolo tena ho an'ny tompo aloha manolo tena ho an'i Jesosy za tena conseil meko zany any tsy mba hidiavako amin'ny olona za zany raha ambaninao manaky ambaninao fa ny rapitso de tsy zany miady aminao fa za angina fa Jehovah niady aminao zany zavatra tahorana ny hoe miady amina mpanompon'Andriamanitra na vadinao amin'ny eo akaikinao io rahalahy aza hoe vehivavy io mpivavaka io de ararotiny de ireareana ivadinao ozy izy ianao hoe ty anaovako am'izay ty nanaovana azy ty vonoko ty matiko ty fialako daroako azo anaovako attention rahalahy fa io vehivavy vadinao kely io mety mangina fa Andriamanitra tsy mangina de ahita raharaha iengany mba tsy ho tonga aminao zany fa de ny tompo anytatsika ivavakytsika matoky zay tompo fa zay toroteny sy fampianaran'izay anova ny fijerinay anova ny fonay ka tsy atonga anay tsy ho latsaka ao anaty fandriky sy ny friariana fa anana fanitretena sy anana fitiavana hotahinao ny zany toroteny zany mba andraisanay lesona misaotra tompo amen ny tompony tatsika na ombatsika ankasitranao nanaraka ny fandarina trano farany tsy miova ny fitombavaka raha ohatra ianao ka maniry iara ivavaka aminay fa zay koa vonina ivavaka ho anao raha manana an'izay fahazarany raty sy toetry mireare zay ianao ary tsy hitanao ny fomba ialana amin'izany de ny Andriamanitra ivavahantsika Jesosy Kristy tompo rery ihany ny fanay masina irery ihany no hidina ao anatinao de miala ao anatinao zany rehefa midinao anatinao ny herin'Andriamanitra afaka tonga ianao sabotsy ho avy izao amin'ny 7 maraina manerana ny trano fivavahana vaon'oloka eto Antananarivo eto Madagasikara tsy lazaiko aminao ny toerana fa tedavo any fa hitanao fa fieny trano fivavahana vaon'oloko any de tonga avy manompo ny tompo amin'ny 7 ny fitombavaka raha te ho tahin'ny tompo ianao veloma tompoko